ho amin'ny izay liana amin'ireny resaka zomba ireny zany hoe fanatanjahantena miardia dia misy toerana iray izay ahafahana manao ireny eny amin'ny lasampasamadinika eny ho an'izay liana ihany koa amin'ilay disiplinina vaovao isany ity no anarany dia afaka tonga ao anivon'ity toerana ity izay vonona no mifahafampony rehetra ao anatin'ireo taranjy reo. Zumba Sentao no anaran'ity karazana zumba izay mampiasa seza ity. Zumba Sentao zany karazana spécialisation professionnalisme masculin ihany renforcement musculaire aussi c'est fitehirizana anazy mampiasa seza zay zany mahasamihafana anazy zany hoe manao mandia manaraka ny zumba sy ny mouvement zumba ihany mampiasa seza izay manao renforcement musculaire sady manao fente manao squat ao anatiny dia travailler ny ambony manao ambany koa en même temps dia sady misy pompe ao dia sy travailler amin'ny vatana rehetrarehetra zany. Tsy mifidy fa izay liana dia afaka manao zumba Sentao avokoa na ireo olona somary vaventy na ireo kelikely dia anisan'ireo manao zumba Sentao ety amin'ny lasa ampasamadinika. Ho an'ireo izay te hiala aingana dia misy ihany koa ny antsoina hoe insanity. Insanity moa zany dia karazana discipline iray izay antsoina hoe HIIT na haute intensité training izay tena misy. HIIT io ao anatin'io zany discipline olona hoe te hiala aingana izy dia ao izy mitomboka mandeha satria io assuré izy sady maso kokoa amin'ny travail ataony satria mafy le zavatra atao ao. Hita ety amin'ny lasa ampasamadinika ihany koa ny fanaovana musculation ary miandany ambavy ny fanaovana izany. Tena zava-dehibe zany amin'le fanaovana musculation dia zava-hoafy fahasalamana ny izy dia amin'ny fahasalamana voalohany izay ny mazana zay zany zava-dehibe amin'le izy ny olona tsirairay avy eo samy manana objectifany avy sasany mety manana problème aretina alefa zany tena misy mikonjy anazy mila manao sport kely anao musculation zany efa misy coaching spécial zay zany arakaraka le zavatra teneny eo zany dia ho amin'ny ananjy aloha zany zao hoe raha manala fa manana misy forme zay. Misy ireo karazana aktivité mifandraika amin'ny filan'ny rehetra arak'izany ny ety amin'ny lasa ampasamadinika. Amin'izao andro ireny izao dia ilaina mihitsy ny manao fanatanjahantena ankoatra ny hoe fampianam-batana fotsiny ihany zany dia fampirisihana antsika ihany koa ny hanao ny fanatanjahantena tahaka ireny fa manapetra ihany koa ny fotoanantsika amin'ny takariva ity dia mankasitraka anao izay toko lasy toko vava manaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra ma-TV isaorana ianao manaraka izany ary dia mitoetra ny fandarana eto ny fahitalavitra mitraka ny volohana mandrapitafa ao manaraka indray filma.